Mbola ao anatin'ny fifampitondrana bavaka hatrany isika. Koa asaiko ampitiavana ary ianao fa hiara manatanteraka ny vavaka. Raha tsara indrindra izay any an-danitro, eto indray izahay dia mbola miantso ny anaranao ao anatin'izao fifampitondrana-bavaka izao, ary famelan-keloka feno fa zao nantoka izany no sitrakay mba ataonao anatinay ary ho tsapanay ahafahanay matoky ny valim-bavaka izay homaninao amin'ny tsirairay avy. Fa mitondra bavaka manokana izay amin'ity fotoana ity. Efa nentina teto izany ary mbola amafisina Tompo ny mba hidiranao an-tsehatra manokana, satria misy raharaha ara-pitsarana izay mety hita fa sarotsarotra, nefa Andriamanitra matoky anao ireo mpanomponao ireo. Efa nitondra izany teo am-pelantananao izy ireo ary ankehitriny dia mbola tohizana izany fifanohanana am-bavaka izany. Ny fanirianay Tompo dia amin'ny alalan'ny fidiranao an-tsehatra manokana isy vahaolana ary ahita rariny, ahita fity eo imasonao ireo mpanomponao ireo. Angata-pamelana aminao manokana ihany koa izy ireo ananany fiadanam-po eo am-piandrasana ny valiteny, ny valiny zany antom-bavaka izay entina aminao isan'andro izany. Paherezo ireo mpanomponao ireo ary mintsy matoky izay Tompo fa manana valim-bavaka sahazy sy antonony ho fanomezam-boninahitra ny anaranao ary ihany koa fifaliana ho an'ireo mpanomponao ireo. Fatoloana ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.